lehibe ny mpanohitra manany ho avin'i Madagasikara manoloana ny fanitsakitsahany fitondrana ny lalam-pandrenana. Fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nandany fanontaniany mpanao gazety mikasika ny fanendrenan'ny gouvernora. Bakalorea, toeram-panadinana sasany teto Madagasikara no nitrangana olana androany. Karakory jiaby antsika ny tokantrano any izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao fotoagna izao. Elaela antsika tsy fanojy eto koa antsika ny any ato anatin'ny vaovao eto amin'ny MBS. Tonga soa ary ianao ary manasa antsika ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tagnatin'ny lohateny-baovao teo dia naneho hevitra ny lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara, Andriamatoa Marc Ravalomanana, manoloana ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana izay ataon'ny fitondrana ankehitriny, mampanahy raha ninambarany ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny hoavin'i Madagasikara. Hoarantsika ny fanazavana. Tsy araka ny lalam-panorenana eto Madagasikara ny fanendrena gouvernora paritra fa fanosiosena ny lalàna no ataon'ny mpitondra ankehitriny, kanefa minimangina ny fitsarana avo momba lalam-panorenana manoloana izany. Tsy azo andrakan-dramana mihitsy zany fampiarana ny constitution zany na ny lalam-panorenana fa zay ao ihany tsy maintsy atsaina zay hoe manaja toy ny andrak'Andriamasina ny constitution, mbola averiko indreo mandeha ty tsy araka ny voalazan'ny constitution ny mot na ny teny hoe gouverneur na ny vahoaka rehetra dia mametra-panontaniana ny ACC ny tena andraikitra sy ny responsabilité ny rôle dia manara-maso akaiky ny fanajana ny constitution fa tsy ny miteny hoe azo raisina fa tsy mitombona. Dia ohatra hoe mifanginan'ny constitution mametraka fanontaniana be sy maro mihitsy zay ary mametraka aya hoe tena mandeha amin'ny lalana tena izy marina ve tsika, any amin'ny bonne direction ve tsika sa any amin'ny wrong direction. Zay zao ny zavatra misy rehefa institution zany izy tsy maintsy voafidy amin'ny suffrage universel. Mafantatra tsara zay ma institution azy mifidim-bahoaka le izy, anao ny asa ny amin'ny faritra, anao tanteraka ny fampandrosoana ny faritra. Fa tsisy hoe gouverneur zany, raha gouverneur zany igny dia lasa niova mihitsy raha amin'ny antsika lasa manao état fédéraux tsika amin'izay. Mampanany sy ny kajikajy politika ao ambadika izao fanendrena gouvernora akatoko ny fifidianana communal izao, hoy ny filohan'ny rodoben'ny mpanohitra miady ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Fifidianana lehiben'ny faritra na chef de région no tokony ho karakarain'ny mpitondra satria io no mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara fa tsy ny fanendrena ny gouvernora. Araka ny fanambara teo dia misy ny fahanginan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Raha nisy aza ny fanontaniana izay nataon'ny mpagnano gazety tamin'ny maraindray teo tamin'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia nilefa tsy nentina mala izany ity farany. Hoarantsika izay vaovao zay eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Tsy nentina neho hevitra ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana ny fanendrena gouvernora paritra izay mampiseho fanitsakitsahana ankitsirano ny lalam-panorenana malagasy ankehitriny izao. Tena tsy mody fanina fa tena fanina. Manaraka zany fa tsy zao ka tsy tena tsy anaka manaraka fa rehefa tokony miteny nge dia miteny fa raha mbola sy tokony hiteny dia tsy miteny. Fotoana mapety azy resana zany fa tsy zao. Efa hatrany amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena rehetra eto Madagasikara no manameloka ny fandokandalana izay ataon'ny fitondrana ankehitriny, kanefa dia mbola samy lazany avy amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa tsy mbola fotoana hitenenana izao. Manontany tena araka izany ny olom-pirenena hoe inona ary no ilana ity androm-panjakana iray ity izay tokony hiaro ny lalàna nefa mainka minitsy miteny manoloana ny fanosiosena izany lalàna izany, indrindra ka ny mpitondra mihitsy no tsy manaja io lazaina fa lalàna io. Fa eo amin'ny fanomanana ny fifidianana communaly dia nisy ny fidinana ifotony izay nataon'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro tamin'ity niany ity tao amin'ny boriboritany fahadimy sy ny boriboritany voalohany no nananaovany an'izany. Ny targetra napetrany moa dia ny hirosoan'ny fampandrosoana ho an'ny renivohitry Madagasikara. Nagnaraka izay zava-misy izay Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala.
Sarotra ny itondrana vahaolana raha tsy fantatra ny tena fototry ny olana. Antananarivo renivohitra raha teo no renivohitry Madagasikara ary ifamezivezeny ny vahoaka malagasy maro. Ankoatra ny fankafantarana eo amin'ny kandida sy ny mponina dia isan'ny antony fidinana fotony nataon'ny Rina Randriamasinoro teny amin'ny faritra Analamahitsy ny ahafantatra ny olana fototry ny mponina. Izay nandalo dia nitsidika mijery zava-misy zany hoe ahoana ny zava-misy aty aminareo dia efa nahita zay tsapanay le izy fantatro le izy hitako za nahita maso anazy teo eno izy zay dia rehefa tonga ny fotoana jerevantsika miaraka ny anamboarana azy. Taoriany teny amin'ny boriboritany fahadimy teny Analamahitsy dia nitsidika teny Antomadinika boriboritany voalohany ihany koa ny tenany. Olona velom-palantenana no tazana tamin'ireo mponina teny antoerana. Lazany amin'ny maha-olon-dehibe vola maso tomboko lemo ary ny zavatra raha fenimpenina tsy mety satria nareo ta matoa mandalo eto amin'ity tanànanay ity dia zavatra mba misy hitarainanay ary tena mahatoa nareo ta mandeha tena vonona be dia be ny olona efa teto zany nandalo teto aminay nanao kobaka ambavanay fotony. Tanay zany le lalana tena rehefa fahavara tena tsaly be mihitsy tena milona fotaka be mihitsy. Tsy vitsy ireo zava-bitany commune urbaine Antananarivo tao anatiny efa taona maherikely izay. Isan'izany ny fanamboarana ireo tetezana, manginy fotsiny ny fanamboarana ny lalankely ho vita rarivato any anelankelatrano isaky ny boriboritany. Miasa tsara matao akenao miasa mafy tsy dia mbola olona miasa tsara ao anaty sy tanjaka tsara fa tsisy atahoranao zany na kely. Andraikitry ny be ny tanàna ny mamaolana fototry ny mponina toy ny pompin-drano fa anjaran'ny fanjakana amin'ny alalan'ny jirama kosa ny mama ny olany rano. Zava-dehibe arak'izany ny fidinana ifotony mba hitondrana vahaolana ho an'ny fahasahiranam-bahoaka satria Antananarivo mandroso sy vahoaka milamina no tanjona sy tarigetra. Antoko manana ny tanjany ny antoko tiako Madagasikara ary vonina sy maneho hatrany izany fahavononana izany hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna dia manana ny kandida na ho amin'ny ben'ny tanàna izany na ho an'ny mpanolontsaina ny antoko tiako Madagasikara izay ampahafantarina antsika ombenombeny ireo kandida any amin'ny faritra ireo. Mirado Rabenjamina. Empolo sy telonjato ny isan'ireo kandida ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anarany antoko tiako i Madagasikara. 500 kosa ireo kandida ho mpanolontsaina kominaly amin'ny anaran'ny antoko ihany. Andrasana ny famoahany seniny lisitra ofisialy. Efa miona tsikelikely amin'ny filoha nasionaly antoko moa izy ireo mandray ny toromarika rehetra hiatrehana io fifidianana izay mipaka mivantana amin'ny vahoaka io. Raha manan-kilana lalaina Anosy Alambodratrimo, Andremparany Bolatiana Anjorobe Mangamila, Santatry ny Aina Tode Ambodratrimo Avaratsena, Razafindratsinana Rochelle Ambodratrimo Mahabo, Randrena Sopenjy Ivato Ambodratrimo, Ramamonjy Arivelo Fetra Feno Arivobe, Rakotiny Indrainy Asiniaina Ambodratrimo Iarinarivo, Shan'ny Fafirandrena Rizay Bernardin Ambodratrimo Mermandroso, Andriamamonjy Soa Albert Ambodratrimo Vedanana, Rakoto Mavo Sarindra Beenjy Ambatolampy, Rakoto Arivelo Rado Ambodratrimo Ampangabe, Ramily John Luc Ambodratrimo Mananjara, Ramiaramanana Patrick Amboy Malaza Avaradrano, Ramarson Jean Christian Ambodratrimo Ambatolampy, Rabenandrasana Solofo Ambodratrimo Mahireza. Fa eo amin'izay resaka fiomanana ho amin'ny fifidianana kominaly izay hatrany dia misy ihany koa ny antoko tia tandrazana izay nijoro nanomboka ny taona 12
ary manana ny kandida manerana ny Madagasikara amina commune maromaro ihany koa amin'izany fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izany. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ireo pavé ary ny momba an'izay teny toerana Miradora Benjamina sy Tahiry Niaina Ranarinirin. Tsy araka ny vaovao izay voizina amin'izao fa tsy manana olana amin'ny antoko-tiako Madagasikara mihitsy ny antoko-tia tandrazana. Manana ny fomba fijeriny sy ny foto-kevitra hijorony kosa izy amin'ny mahatoko mijoro ara-dalàna azy. Mety tsara ny fifandraisanay amin'ny antoko-tiako Madagasikara, tsy misy ny olana na iray ary. Tsy nisy ny disadisa. Ny antoko politika anankiray matoa mijoro dia manana ny vinana. Ary izay zavatra izay ny manomboka 7 taona teoriana rehefa hita fa maty ny mety andehanany antoko manerana Madagasikara ary izay natonga ilay efatra amby 3 aloha no natao efa manomboka mba mivelatra manerana Madagasikara ny antoko dia tonga ny fotoana izany mba hijoroany. Tsy misy disadisa, tsy voatery zavatra misy ratsy alevo mahaleo tena ny zaza. Tsy hoe misy ratsy dia lasa nandeha nandao tokantrano iray aman-dreny ny zaza fa fahasoavana daholo zany. Manana kandida miisa 430 sy mpanolotsaina eran'ny Madagasikara ny antoko-tia tandrazana. Zao fanapahan-kevitra izao no niraisiny mba ahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izay hita fa mbola manano sarotra ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Androany dia ny firotsahan'ny antoko-tia tandrazana amin'ny fifidianana. Hatramin'izay ny antoko-tia tandrazana dia tsy nirotsaka satria nanam-poto-kevitra hafa mihitsy. Nanomboka teto dia nirotsaka ny antoko-tia tandrazana fa tsy hoe mijanona eto Antananarivo fotsiny ihany. Misy hatrany Edego, misy any Lakaka, misy any Atsinanana ary misy any Andrefana. Dia izay no antoko androany. Laharam-pamehana ho azy ireo ny fampianarana, ny fitsinjaram-pahefana ary ny teknôlôjia. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana dia ivitoerana maromaro manerana ny nosy no nisehoana olana tamin'ity niany ity noho ny fisina lazahadina izay niboaka mialohan'ny fotoana na ny antsoina hoe fuite de sujet mo no voalaza fa antony tonga n'izay korontana izay. Anisan'ny trangana izany ihany koa ny teto Andrenivohitra. Hoarantsika ny fanampanazavana. Fitaintainana sy fahadisoam-panantenana no niaina ny mpiadina amin'ny baccalauréat ny andro ny Alarobia 2 Oktobra 2024. Andro fahatelo nanatanterahana ny fanadina-panjakana izay nisehoana korontana tamina faritra maromaro teto Madagasikara. Vao maraina ny andro dia nandeha ny vaovao tamina ivitoeram-panadinana vitsivitsy teto Andrenivohitra sy ny manodidina. Na dia niezaka nitady fanazavana tamin'izay tompona ndraikitra aza ny mpanao gazety dia tsy nisy nety nitondra fanazavana izy ireo izay nantsoiny. Samy nanana ny filazany kosa ireo izay nety niteny. Taony nilaza fa nisy ny fivoahana lazahadina ny alohan'ny fotoana ny adinana na ny fuite de sujet ka izay no niteraka ny savorovoro. Ho an'ny Tantoamasina ohatra dia fantatra fa nosakanana tsy nahazo niatrika fanadinana ireo mpianatra sasantsasany tao amina ivitoeram-panadinana iray. Ny tao Manjakandriana indray nisy ampahany tamin'ireo mpiadina no nalefa nody rehefa tonga tao an-toerana fanaovana ny fanadinana. Tsy nahazo fanazavana ireo mpiadina ireo. Tany Antsiranana ihany koa ivitoeram-piadinana vitsivitsy no navoaka tampoka ireo mpiadina raha efa nanomboka fanadinana nandritra ny 30 minitra ary avy eo vao naverina nampidirina indray. Tsy afaka tamin'izany ny ivitoerana iray teto Andrenivohitra toy ny nitranga tetsy amin'ny lycée technique professionnel Alarobia izay tena tsy nisy fanadinana natao mihitsy fa nodimaina ireo mpiadina. Raha ny fanazavana nentin'ny tompona ndraikitra iray tetsy Alarobia moa dia fantatra fa ny famadika ny lazahadina tokony ho natao sy ny tonga teny amin'ny ivitoeram-panadinana ka izay no nanafoanana ny adina ny Alarobia 2 Oktobra tontolo andro. Nisy ny fanazavana nentiny avy amin'ny ministera tompona ndraikitra manoloana izany izay nanamarina fa nisy tokoa ny fiparitahan'ny lazahadina taranja tantara sy geografia ho an'ny série A tamin'ny talata ka ny lazahadina fiandro no hampiasainy. Fantatra ihany koa fa haverina amin'ny alakamisy folakandro avy izao ny fanadinana izay tokony ho natao teo amin'ny ivitoerana LTP Alarobia. Na inona fanazavana entiny tompona ndraikitra manoloana izao zava-mitranga izao tsy azo lavina fa nisy ny tsy fahamatorana teo amin'ny fikarakarana sy ny tandrevaka teo amin'ny fandaminana iny fanadinana baccalauréat iny. Ny mpianatra hatrany no mizaka ny vokatry ny tandrevaka ataon'ny tompona ndraikitra sasany. Tapaka ny fifantohan'ny mpianatra. Nisy mihitsy aza ireo naratra vokatry ny korontana niseho toy ny nitranga tany Toamasina. Ny vokam-panadinana teo aloha efa tsy nahafa-po sady kitoto. Ity indray mbola nisy olana ny fizotran'ny fanadinana baccalauréat. Iza indray izany no menatsiny rehefa mivoaka ny valim-panadinana.
Vaovao ny tontolo iainana dia mahatratra 8,300 hektara ny ala izay mainy motro tao anatin'ny ala ny zavaboary arovana ao Akarafantsika tamin'ity taona 2012 ity. Fantatra fa indroa izay no nahitana izay fahamaizana izay tao amin'ity valan-javaboary arovana ity, ary ny farany dia tamin'ny 13 septambra lasa teo iny izay nahatratra 300 hektara izany. Ny andinindin'izay no tanteriny Jessica Miray. Tao anatin'ny fotoana fohy dia indroa no rehetra ny faritra arovana ao Akarafantsika. Tamin'ity taona ity fotsiny no efa nahatratra 8,300 hektara be izao no ala lasa lavenona tao Akarafantsika. Raha ny antotanisana avoaka ny tompon'andraikitry ny parika dia 5,300 hektara no may tao alohan'ny 13 septambra. 300 hektara kosa ny 420 hatramin'ny 720 ny volana septambra teo. Manoloana ity fanimbana ny faritra arovana ao Akarafantsika ity dia maro amin'ireo manam-pahaizana mikasika ny tontolo iainana no miantso vonjy ny amin'ny tokony hijerena farany izay aingana ity toedrara ity, satria efa ahina tanteraka ny parika iray manontolo. Niteraka resabe ny mikasika ny famaizany ala arovana ao Akarafantsika ity, izay noezainy ny fitondrana ny sarotsaroamany. Nanambara ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra fa efa maty tanteraka ny afo ny 14 septambra. Raha ny loharanom-baovao navoaka na gazety mpivoaka isan'andro iray avy any ivelany anefa dia mbola nisy afo tao Akarafantsika taorian'io daty io, taty amin'ny faritra iarovana ny parika na ny antsoina hoe zone tampon. Ao anaty fanadihadiana tanteraka ny tompon'andraikitra amin'izao, ka tsy mbola fantatra ny andohany afo na ny tompon'antoka. Ny fantatra kosa dia misy toerana fandevenana arina fandrehitra ao amin'ity faritra voaharo ity. Ny taona 2013 nandritra ny fihaonam-be iraisam-pirenena mikasika ny faritra arovana tao Durban tany Afrika Atsimo dia nanambara ny filoha Marka Ravalomanana fa ho atao laharam-pahamenana mikasika ny faritra arovana ka ampitomboana ny velarany, izay ray faingo 7 tapitrisa hektara ho ampitomboana 4 tapitrisa hektara, saingy tsy nisy tohiny intsony taty amin'ny fitondrana taty aoriny. Dia mampametra-panontaniana ny mahafaritra arovana ny faritra arovana eto Madagasikara. Saika nifandimby may ireny faritra arovana ireny tao anatin'ny taona vitsy izay. Raha tsy ahivina dia manodidina ny 4,000 hektara ihany koa ny faritra may tao amin'ny parika ny Salo ny taona 17 Manomana varavarana misokatra na porte ouverte ny eny amin'ny boriboritany fahaenina izay manomboka ny fahaefatra ka hatramin'ny 15 ny volana Oktobra ho avy izao. Natao indrindra hanampiana ireo mponina eny an-toerana sy ireo olona hafa izay liana amin'izany tanàna ny Ambohimanarina izany. Rina Rabe Mananjara no mitatitra ny andinindininy. Tsy voazao akory ny boriboritany fahaenina no anatotosa varavarana misokatra fa efa nanantanteraka izany tany aloha. Manampibetsaka ny mponina ety amin'ny boriboritany fahaenina ny varavarana misokatra ahafahana mahafantatra misimisy kokoa ny sambana raha isatsokajiny sy ny asa izay tanterahana. Andrasana tokoa ny vahoaka Ambohimanarina ho tonga. Raha tamin'ny andiany voalohany dia teo amin'ny efatralina teo no mpitsidika nanatrika izany fotoana izany. Amin'ity indray mitoraka ity dia 5 alina na 50,000 no eritreretina ho vinavinaina hitsidika amin'io varavarana misokatra io. Araka nambarako teo dia ho avy eo ireo société izay efa miara-miaraka amin'ny boriboritany fa misy ihany koa ireo fikambanana maro samihafa tahaka ny ratsa mangaika anatin'ny fokotany ihany, ny fokotany ao anatiny ny RFDO isika rafitra fidiovana sy fanadiovana, ny AUE na ny association des usagers de l'eau, toy izany koa ny ato boriboritany mazava ho azy ny mpiara-miasa avy eo amin'ny centre fiscal na ny fikirakarana ny hetra ny avy eo amin'ny district sy ny maro izay tsy voatanisako eto tompoko. Tsy miasa rery ny ety Ambohimanarina sy ny manodidina fa miaraka amin'ireo mpanohana marobe ho fanatanterahana ny public privé partnership na ny 3P. Ny partenaire officiel moa zany dia ny commune Benantananarivo. Ankoatran'izay dia andray anjara lehibe eo ny pompier izay anao fampisehoana miavaka
tahaka ny tamin'ny andiany voalohany dia ho avokory zareo ary hitantsika fa afinaritra io fotoana io manasa ny vahoaka Ambohimanarina rehetra vahoaka Antananarivo renivohitra indrindraindrindra. Betsaka ny tanora ety amin'ny boribory tany fahenina izay nomena lanja manokana ka akoatra ny fanatanjahantena dia mampiavaka ny Ambohimanarina ihany koa ny fianarana ny teny anglisy sy ny fampiarana izany eo amin'ny fiainana andavanandro. We are happy to greet you. We are the students in the American Messenger Club Up, and we are delighted to inform you that our club organizes a feature in English entitled Youth Problem. Meg, so you won't study anymore? I don't know yet. Why? You should come back to school. You know, I'm happy now if I can continue my study. Why? Because I got you, Anna. Really? Yeah, I really love you. So do I. I feel really love for you. Fa andro manatantara ny daty ny faharoan'ny volana Oktobra ho an'ny Koreana satria dia anamariana ny nijoroan'ny firenena Koreana tany amin'ny 2 taona mahery mialohan'i Jesosy Kristy. Anisy ny fanamariana an'izay tamin'ity niany ity tetsy amin'ny Carlton Anosy androany. Rahantsika ny fanadadiana eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Efa antaonany maro no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny firenena roa-tonta dia i Madagasikara sy Korea Atsimo izany eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. I Korea Atsimo izay isan'ny firenena mandroso indrindra amin'ny faritry Azia manana ny Seoul ho renivohitra. Io fampandrosoana tao anatin'ny fotoana fohy nataon'i Korea io nozarainy ary andesiny manampy ny firenena mbola andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara. Targetra pirenena ao Korea Atsimo ny hoe miasa anasony mpiarabelona. Œuvrer pour le bien de la communauté. Nisy ny lalonana nanamariana ny faharoa amby 704 taona nijoroan'i Korea tetsy amin'ny Carlton Anosy ny maraina ny Alarobia Oktobra 2010 sy 2020. Isan'ny nahazo fanasana manokana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay sady filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara. Natsidiky ny masovon'i Korea miasa sy mony eto Madagasikara nandritra ny fandraisam-pitenenany fa raha ny finiavan'ny mponina no jerena dia manana ho avy mamiratra azo antenaina tsara i Madagasikara. Raha zohina amin'ny voalazan'ny masovo koreana io dia tsy ny vahoaka izany no sakana ho amin'ny fampandrosoana ny firenena fa ireo mpitondra mihitsy no maro mamotika ity firenena ity noho ny fitiavana fahefana sy voninahitra. Ny koreana dia minimbary intelo isanandro, ny maraina, ny atoandro, ny hariva. Ary misy roa mazava koreana. Rehefa avy misakafo ny koreana dia misotro rano mapana. Izany fitovizana ara-kolontsaina izany dia manakaiky anay amin'ny Madagasikara. Ary iry koa ho mafy kokoa atran'ny fifandraisana roa-tonta. Tetikasa telo lehibe no iarahan'ny firenena koreana miasa amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana dia ny lafiny sosialy sy ny fotodrafitrasa. Eo aloha ny famahana ny olan'ny rano any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Tetikasa izay mitentina $3 io iarahana amin'ny UNICEF. Eo ihany koa ny fampanjari-tsakafo any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy ary ny fampandrosoana amina toerana vitsivitsy ao amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Mbola mitohatra amin'izao ny fisian'ny fandaminana eo anivon'ny fifamoivoizana manoloana ny fanamboaran-dalana sy ny lamina maro samihafa amin'izay lalana izay misy araka izany ireo lalana tapaka eto andrenivohitra izay ampahafantariny Germaine Menjanary amintsika. Ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mampandreny be sy ny maro indrindra ireo mpampiasa lalana fa mba ampizotra tsara ny hetsika ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny positra dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny Alarobia 9 Oktobra 2022. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ireto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 7 ora maraina ka mandra-pahatapitry ny hetsika. Alarobia, positra malagasy Ankorondrano, Antanimena, Soarano, Analakely, Gara Soarano. Koa ilazana ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana
sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana. Fandeha rahantsika izao ny vavalatsaka rehefa vaotsika mipody eto koa. Mbola falmetrabanao trany manaraka ny vavalatsaka eto amin'ny fahitalavitra MBS. Politika izay anisan'ny hoe tena niteraka resabe ho andretrarehetra ary nitondra faneho-kevitra daholo ny olona. Io zany tsy mifidy sarangy tsy mitondra hoe antokom-pinoana ihany koa io fa ny amin'ny ankolafo zao dia ny ankolafo zao mahita hoe andao resahana rangaha politika satria nahoana tsy hitretinao zay kosa aloha hoe fitadiavam-bola sa hoe manan-karina tapaka ve? Za mino fa olon-kendry tsika rehetrarehetra tsy ao anatin'izany no afanana mahazo vola makarena ao anatin'ny feptaona vetivety. Nefa tsy haiko aloha tsisy idirako. Inona kiny idirako? Za aloha tsy nanan'ilay izy. Tsy haiko izay aneriana any. Fa zao, rina. Resaka rina. Zany no malazako. Tsy haiko moko. Rina. Dia rehefa mitsabo jokery ianao ary io. Tsy anaran'ny mpanolotra vaovao ny hitanao eo fa ny anaran'le ry. Tsy le ry ka anaran'Andriamatoa. Ndriamatoa, zay mihitsy. Mahafinaritra le fandarana Aro foana eto amin'ny fahitalavitra MBS. Afahantsika mba mamoa, afahantsika ihany koa mba mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ity fandarana ity. Fa dia isaky ny ora mitovy toy ny famantaranandro ny gara no anarantsika izao fandarana izao. Mametraka ny veloma vetivety indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko, samy tsara e! Iny ihany koa tokiky kely saingy mitondra fisainana no andesintsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tsy adino ny manolotra fisaorana bevata ho an'ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy na afana nanolotra ny ireny vaovao ho antsika ireny. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka koa. Samy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy.